Magnano tsara tsika namagna jiaby atao agnatin'ny Facebook ndraiky ny tegna ko amin'ny androandroany ty. Niantsika dia misy partage kely tiako atao mahakasika ny atao hoe loi de séparation. Ino moa ny atao hoe loi de séparation? Zany hoe izy io dia agnisan'ny principe araiky ahafahantsika mitrandraka ny fahombiazana eo amin'ny fiainana. Satria anao raha te ahomba amin'ny fiainana dia tsy maintsy mampiatra an'izay loi de séparation zay. Zany hoe misy fréquentation tsy maintsy atsahatra anao eo amin'ny fiainananao. Zany hoe misy karazana olo, misy karazana namagna zay tsy maintsy afoinao mba ahafahanao mifantoka eo amin'ny fiainananao zay. Satria betsaka be ny relation toxique eo amin'ny fiainananao. Misy namagna tia mangalatra fotoagnanao fogna raha ataony. Anao tokony hifantoka amin'ny tanjonanao, fa le namanao ndraiky hitarika anao amin'ny zavatra zay mety havariagna anao dia atonga anao tsy ho tafantoka amin'ilay tanjonanao. Ka dikan'izany raha tianao zegny hoe androso agnatin'le lalan'ny fahombiazana dia tsy maintsy mampiatra an'izay loi de séparation zay. Ka manomboka androany identifier hoe iza daholy ireo namagna zay mangalatra fotoagna reo mba atonga anao tsy ahomby zay. Identifier daholo hoe aiza daholy ny relation toxique eo amin'ny fiainananao. Et une fois fantanao zay relation toxique jiaby amin'ny fiainananao zay, commence misy libération eo amin'ny fiainananao, commence maivamaivagna anao. Zay ndraiky koragna fohy zay nipartagentsika tamin'ity androandroany ty. Mankasitrika anao zay nijery vidéo hatramin'ny farany. Mankasitrika tompoko.